tena loza ity niseho tany amin'iny belo siritsiribihina ity satria zazakely izay mbola 8 taona monja no laniny Voay tamin'io ranony belo siritsiribihina io tamin'ity herinandro ity ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fahafatesany zazalakely iray izay laniny Voay tamin'ny renirano belo siritsiribihina no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Tsara ho mariana hatrany ry ray aman-dreny, araho maso foana ny zanaka na dia ndeha hiandro eny amin'ny rano izay manodidina ny tanàna azy indrindra fa any ambanivohitra amin'izao fotoana ny fahavaratra izao. Tsara mantsy ny mampafantatra fa amin'izao fotoana ny fahavaratra izao dia masika ihany koa ny Voay any anaty rano any satria izao fotoam-pahavaratra izao ny fotoana izay fisakafoanany ireo Voay ireo ka no natanteraka izy ireo amin'izao ankehitriny izao. Tsy vitany any anaty rano izay lalina izy ireo no mihaza fa matetika miakatra hatramin'ireo rano madinidinika izay manamorona ny tanàna ireo Voay ireo mihaza ao anatin'izany rehetra izany ka eo indrindra no tokony mailomailo satria tsy vitany mihaza biby fotsiny izy ireo fa mandrapaka hatramin'ny olombelona ireo Voay ireo raha toa ka sendra izy tena nona izay. Maro moa no milaza sy mitantara fa hoe ny Voay dia tsy mihinan'olona fahatany amin'izao fa matoa mihinan'olona dia mety hoe noho ny ody ratsy izay nataon'ny hafa amin'ny hafa dia lasa mihinan'olona ny Voay. Nefa izany zavatra izany dia sarotra inona satria nahoana ho isika no mahasarotra inona an'izay zavatra izay. Raha ohatra ka tena nona io biby io dia tsy mahalala nizaniza zany izy fa izay hitany dia arapany tahaka ny olombelona nona ihany io ary tahaka ny biby rehetra rehefa nona ary tsy manavaka na ikoto na ikalo izy amin'izay fotoana izay fa izay hitany fa azo ny arapaka dia arapany avokoa. Ka eo indrindra no tokony mailony rehetra na ny ankizy kely zany na ny olon-dehibe dia tokony samby mailo avokoa rehefa hiampita ireny renirano na ihany koa rehefa hiandro amin'ny renirano ireny. Eny indrindra fa rehefa mandeha manao voyage tahaka an'izany dia mitandrema foana amin'ny renirano izay tsy tena fantatrao ireny ary mahaiza manontany olona foana ao anatin'izany rehetra izany fa sao dia mantsy tratrany tsy nampoizina ka hoe tratrany mpahatsara itsomby vava dia efa miatra ny loza voataitra ny rehetra dia efa tara loatra izy amin'izay fotoana izay. Ary ny ray aman-dreny dia entanina hatrany ianareo ray aman-dreny hanara-maso ny zanaka ao anatin'izao fotoam-pahavaratra izao indrindra any ambanivohitra any amin'izany hoe zaza mandeha milalao rano eny an-tena rano ireny fa tsy misy mahafantatra izay biby any an-tena rano any indrindra fa ny Voay izay tena atahorana mafy amin'izao fotoam-pahavaratra izao dia maro amin'ireo Voay ireo no miakatra amin'ireny rano manamorona ny tanàna ireny mba hahafahany mihaza izay zavatra izay hitany manamorona ny rano ireny. Mety tsy niandro tao anaty rano ireo zaza fa mety tena misisin-drano dia narapaka ilay Voay na ihany koa mety tena nandro tao anaty rano mihitsiny ireo zaza maromaro dia iny ara fa moramora tamin'ilay Voay nandrapaka azy ireo. Tena navaky fofo ity zavatra izay niseho tany amin'ny iny belo siritsiribihina iny satria tena loza ny zavaniseho. Zazalakely 8 taona Maty laniny Voay tamin'iny andro ny omaly iny. Tena mampalahelo tokoa ity tranga ity izay niseho tao Berevo belo siritsiribihina tao tamin'iny andro ny omaly iny. Ny trangana loza mahatsiravana tao amin'ny commune rurale Berevo districtny belo siritsiribihina satria zazalahy izay sahabony 8 taona no indrisy fa maty laniny Voay raha nandro tao amin'ny renirano Tsiribihina iny. Tsy nisy nanam-pofo na ireo zaza izay nandro tao amin'ny rano na ireo olona izay manodidina fa hoe ho laniny Voay ity zazalahy kely ity. Ny olona teny manodidina rehefa nahita fa lasany Voay niditra teny amin'ny renirano teny ilay zazalahy kely 8 taona dia tsy nisy saha nidoboka tany amin'ny renirano ireo olona ireo fa nitazana avy taty ambony avokoa ireo rehetra izay nanatry maso ary dia nitoratoraka tamin'ny vato
tamin'ilay Voay no hany mba vitan'izy ireo fa tsy nisy saha niroboka tao anaty rano ireo olona rehetra izay marobe izay vorona namorona ny rano ireo satria matahotra izy ireo sao dia misy Voay hafa indray handrapaka azy ireo raha toa ka hiroboka any anaty rano hanavitra ilay Zaza. Vantany vao nahita an'ilay Zaza lasa ny Voay ireo olona ireo dia nampandreny mpitandro filaminana tany toerana tany ary tonga moa ny mpitandro filaminana izay nitifitra ilay Voay rehefa naharay antso saingy efa tara loatra ny fahatongavany ireo mpitandro filaminana satria efa lany ny Voay avokoa ny vatan'ilay Zaza iray manontolo tao anatin'ity tranga izay niseho tany amin'ny commune rurale Berivo district'ny Belotsiritsirobizina ity. Ary raha nihita tao anatin'ny horonan-tsary izay miparitaka irata amin'izao Facebook amin'izao fotoana izao dia tena mahavaky fo ny zava-misy satria tena narapaka ilay Voay ary lany ilay Voay tsy nisy tavela intsony ilay zazalakely 7 taona monja tany amin'ny commune rurale Berivo zay ary tsy nisy afaka nanao ninina mo ireo rehetra izay nanatry maso nahita an'ity loza ity fa dia nitazana hany mba sisa vitan'izy ireo ary ny ray aman-dren'ilay Zaza mo dia andranomaso tanteraka no nijerevan'izy ireo izay zanak'izy ireo izay nately ny Voay ankitsirano amin'izao tany amin'izay reny rano tsirobizina izay. Raha ny fantatra dia io reny rano tsirobizina io dia tena isan'ny masika Voay izy io any amin'ny faritra tsy mondrefany nosy any no misy azy io ka raha toa ka mandeha manao vakansy any amin'ny toerana io dia mailmailo zareo fa tena misy Voay maro dia maro io rano io na dia tsy dia lalina loatra aza io rano io fa ahitavana Voay foana na eny amin'ny rano izay manamorona ny tanàna na eny amin'ny rano izay azo lazaina fa tena lalina dia ahitana an'izay Voay zay foana io rano io indrindra fa ireo mpandeha lakana dia matetika mahita an'izay Voay izay mipetrapetraka eny amoron'ny rano iny foana ka izay ny tokony hanaraha mason'ny Zaza ao anatin'izay reny rano sy ny fidobohana anaty rano izay amin'ireny toerana izay masika Voay ireny. Eny tsy vitan'ny Zaza ihany mo no efa narapaka ny Voay tamin'iny reny rano iny tamin'ity taona ity fa nisy ihany koa ny olon-dehibe izay narapaka ny Voay ihany koa voavolana vitsivitsy izay tamin'io reny rano io hatrany ka izay ny tokony hanaraha mason'ny rehetra manoloana an'izany rehetra izany fa tena mafy ane izany hoe sady maty no lanin'ny Voay izany tsy hita popoka ilay faty satria nately ny Voay iray manontolo ny vatan'ilay Zaza izay no an'ny Voay izay tamin'io reny rano ny tsirobizina io ka dia mankahery ny fianakaviany manamanjo amin'izao loza izay nahazo ny zanak'izy ireo zao ka aza misosoka alahelintsony ary aingane hitandrina avokoa ny rehetra manoloana an'izany rehetra izany mba tsy siny loza tahaka an'izao niseho tany amin'ny commune Berivo ity. Izay no masaka azo naroso tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny abonné amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.